Manahoana daholo amin'ity latsinainy maraina mahafinaritra ity a. Somary manao live kely en urgence tsy ho lava be tsika fa mety efa samy nahita vaovao ihany tsika fa te hisignaler zavatra kely satria ohatran'ny hoe mifantoka be any amin'le hirahira iny tsika, mifantoka be any amin'ny zareo pion zay lasa nitsoaka teo fa le enjeu tsy inona ngeza lavitra no reny ary manomboka manapotra ny tarehany izy io, manomboka manapotra ny tarehany le fahavalo. Tsy haiko avelako eto fotsiny ity vidéo ity satria ohatran'ny mbola tsy nahita olona ny teny fa raha efa nisy ny teny dia mbola te ho isan'ny alerté anatin'ilay izy indrindra fa ny miaramila ny gendarme ny polisy tsy ady amin'ireo olona roso telo meme vola kely ireo ty ady ity fa ady amina fa mivaly ngeza lavitra. Mila Traoré tsika, mila Ibrahim Traoré tsika zao, mila Ibrahim Traoré tsika fa kitikitika an'le fahavalo tsika ary fahavalo efa nomana efa ela be ry zareo. Tsy haiko tonga dia fitiniko ngamba le afatra. La Réunion jereo préfet en La Réunion niteny izy hoe misy resaka ozy izy entre ny France Paris sy La Réunion ary Madagascar. Paris zany ny Élysée zany tia nitenenina zany hoe niao amin'ny présidence ny France zany sy La Réunion ary Madagascar. Fandroan'izay efa vonona hono izy raha misy zavatra mila atao. Mazava angamba izay tsy niresaka ressortissant izy tandremo le izy tsy na be dia be no niteny hoe le ressortissant fiarovana ressortissant. Non, tsy fiarovana ressortissant ny tenenany an'iny fa vonona ianao ingérence ao anatin'ny zavatra miseho eto amin'ity firenentsika ity izy raha ohatra ka misy tsy misy vokatra ho anazy hoe tsisy intérêt ho anazy ny zavatra ataontsika io ary tsisy intérêt ho anazy io rafitra irairantsika ho ravana sy hovaina io aza variana amin'ny fiainanao andavanandro ngeza lavitra le zavatra miseho amin'izao. Aza variana amin'ny fiainanao andavanandro fotsiny, aza variana amin'le hoe miala izy miala izy fa zao tena dinio ny impactan'ny fanalantsika azy teo satria izy frantsay ary misy antony izy matoa manana ny taratasy frantsay io efa miomana ry zareo izy zany hoe manana miaramila izy any amin'ny Îles Éparses manana miaramila izy La Réunion manana miaramila izy manodidina antsika. Vonona ve tsika forces armées eto Madagascar raha sanatria io iaho za tsy ao anatin'ny armée, za lanceur d'alerte fotsiny fa te hiteny amintsika hoe tsara ihany tsika miomana sanatria satria tsy fantatritsika mihitsy ny rapitso ary tsika mbola variana amin'ny hoe mandroaka ny pion andry zareo mandefa ny cavalier sy ny fo sy ny reine mety vitsy kely ny ahitan'ity vidéo ity tsy maninona ezao partagena le izy ezao partagena raha possible mety vitsy kely ny ahitan'ity vidéo ity fa te hisignaler io la France io efa manomboka izy io manomboka miteny izy eraky ny tanàna io remarqueo fa Gaël Borga ohatrany hoe mody nanoana antsika foana hatramin'izay satria nampiseho vaovao izay zava-misy taty izy fa nanomboka tamin'ny vaovao farany navoakany teo dia manomboka misy aletiny amin'izay le information, manomboka misy afeniny le izy, manomboka misy image aletiny, misy tsy asehony le tena be olona be le manifestation be olona be reny fa mody ataon'ny plan rapproché zara raha misy olona hita dia manipuleny amin'izay le information avy eo tsy miteny hoe Gaël Bourgane inona fa les presse française efa contrôlé
tsy zay asoantsika gasy ny tadiavin'ny frantsay fa zay ahitany tombontsoany eto amin'ny tanyntsika. Fampatsahivana kely aloha zay zavatra izay satria za gasy, za tsy teo voazanaka ntsony ary fantatro fa tia ny tena fahafahana ary zay mihitsy io atahoran'ny frantsay io. Tia fotoany tia tamin'ny 11 oktobra iny nanomboka ny tena fahafahana dia zay io atahoran'ny frantsay io. Za olona voataiza tao anatin'ny kolotsaina frantsay ary tezaina tao anaty teny sy kolotsaina frantsay fa tsy te halalana fa za gasy. Ary te hiteny aminareo hoe nareo koa gasy dia arovy le firenentsika. Tsy ny armée irery za manokana raha ohatra hoe misy ilana tena amin'izay fahaizako kely zareo ao anatin'ny armée raha atsoinareo tonga dia vonina zay zavatra ananako, zay zavatra haiko rehetrarehetra vonina ny hanolotra anazy. Ary minao fa PDB ny oatra anaty hitanindrazana ato vonina ny anao an'izay. Tsisy takalony io fa vonina erovana an'ity tany janakitsika ity. Vonina ny amelo io ny frantsay. Ary mety hitatra lavitra ity resaka ity fa ohatry zareo ry mpanao politika mba jereo négociation amina firenena matanjaka tsy tiandry zareo frantsay raha azo atao. Ny armée miomana, misy zavatra azontsika atao ve? Za tsy mahafantatra hoe ohatry ny ahoana ny fijerena ny asanareo fa io ry zareo efa miomana io. Efa miomana io. Préfet en la réunion ozy ateo efa niteny zavatra be dia be zay mampiomana antsika. Tsy fiarovana ny ressortissant ny ataony io. Tsy fiarovana ny ressortissant ny zareo io resahany io. Fa tena ataka io. Atakintsika gasy io ametrahany any eto. Mody hoe pasifika mody ataony ohatrany hoe rétablir l'ordre sy ny sisa. Ataony ohatrany hoe mikorotana be Madagasikara amin'izao fotoana izao satria tsy nahomby ny pion mianakavy efa nitsoaka ny Dubai sy ny France nody any aminy any daholo. Dia inona ny zavatra miseho avy eo? Mody ataony lazainy fa amin'ny presse ny rehetrarehetra amin'izay jereo tsara lazainy fa mikorotana be Madagasikara hoy sy ny sisa. Za teo amin'ny 13 mai omaly tsisy nikorotana zany teo, tsisy miaramila teo tamin'ny voalohany lamina be teo. Tsisy inona lamina daholo na ny vahoaka nytolona na ny miaramila. Fa inona ny antony? Rebelle tsika gasy tsy nanaiky ny fatoran'ny frantsay intsony tao anatin'le fahantrana. Dia io ry zareo efa tezitra dia manomboka manao menasy ataka izy. Ohatry zareo zao nefa te hiteny amintsika na zany na tsy zany ary tsy hoe andeha vonoantsika akory ny frantsay eto aleo hazava ny resaka. Tsy vonoantsika akory ny frantsay eto ary misy olona mahafinaritra be ry zareo le système en France, ny gouvernement français no problème. Ary zareo pitarika sy le système efa mipetraka fitsetsafan'ny arena kibon'ny tanitsika no problème. Fa raha misy azo atao dia aleo tsy ny olona no asitsika fa le système eny ao anatina guerretsika. Raha misy olona clé ilaina ao anatin'le izy bon anjaranareo moa tsy anahy zany fa miaramila manapaka an'izany ohatry zareo te hiteny déclaration de guerre natao amin'ny France iny. Mody moramora izy io. Déclaration de guerre iny nataon'le préfet tao la réunion iny. Déclaration de guerre amintsika gasy iny. Ary te hiteny amintsika io manomboka manipuler io ny information. Gaël Bourga manipuler ny information. Manipuler le information io zavatra rehetrarehetra avoaka mody lazainy fa mikorotana eto dia tonga amin'izay la France hoe andamina hony hoe andamina satria hoe mikorotantsika. Tsika rehetra angambany afaka mamoaka videonareo tena atao vitany era-tany mihitsy hoe tsy mikorotana eto aloha amin'izao. Tsy mikorotana eto satria inona ny antony? Tsisy mifampitifitra zany ny gendarme, tsisy mifampitifitra ela ny gendarme sy ny kapisaty. Fa ny gendarme ny tonga dia nitsoaka. Fa rehefa mivoaka le izy any France dia lasa hoe mifampitifitra be hono, mikorotana be hono tsika eto. Avoay daholo izay proof rehetrarehetra nananareo any fa tsy mikorotana aloha tsika eto. Avoay ny proof ny zavatra niseho tamin'iny fotoana iny
hoe tsisy gendarme sy kapisata mifampitifitra zany teo fa ny gendarme fotsiny no nitsoaka tamin'ny 11 octobre io, tamin'ny sabotsy 11 octobre tamin'ny efatra teo eo. Ry zareo tsy zaka ny frantsay le hoe tsika hanova rafitra, tsy zaka ny matahotra izy satria inona ny antony, satria potika ny système. Inona le antsoina hoe rafitra? Système inona aiza ny système napetraka ny frantsay amin'ny lafim-piainatsika rehetrarehetra, ny administratif. Akory ny agagako rehefa nahita hoe misy fiaraha-miasa hoy ny amin'ny Île-de-France sy ny commune ranona sy ranona ry zareo fiaraha-miasa inona kay? Eto Madagasikara tsika ve dia andeha ampianatra ny frantsay hoe ny commune Antananarivo andeha ampianatra ny commune any Paris ohatra hoe zao atao na zao atao, fa maninona tsika misy fiaraha-miasa? Hoe fiaraha-miasa fanampin'izay misy zavatra fa ohatrany hoe ny lalànantsika rehetrarehetra amin'ny lafiny be dia be ao anatin'ny sehatra ny bâtiment zao hoe kopiana lalàna ny frantsay tamin'ny 1890 tany hoany na 1900 tamin'ny talohan'ny fanjanahantany teny hoe tandremo, ry zareo tandremo, io izy io manomboka miomana izy io, mieritreritra ny hanao zavatra izy io. Za tena dodomiko mivaravaran'ny miaramila androany, dodomiko mivaravaran'ny polisy na ny gendarme ary tsy resaka ady amin'ny samitsika ntsony ty, resaka ady amintsika sy firenena hafa ty mananontany ty. Dia zay mba hampitao ry zareo ny afatra, mba hampitao ny afatra, tena ataovy be vidéo miparitaka be ampiseho ny zava-misy mariny atao Madagasikara, na eritreretinao fa kely ary miporte en publication anao aparitao, ataovy hitan'ny zareo hoe inona ny tena zavatra miseho eto, fa lalaovin'ny presse française tsika ary aza Facebook fotsiny ny ampiasaina mampiasa plateforme hafa, fa lalaovin'ny presse française tsika ampisehoana hoe mikorotantsika dia tonga izy avy any mody ilaza hoe mandamy mahono. Zay ny zavatra miseho eto. Mila aseho anazy aloha tsisy mikorotana zany eto fa iza Rajoelina sy mifirongony rery no nalantsika teto fa tsy nisy olona mikorotana zany teto na ny olona mitondra 4x4 V8 na ny olona mitondra 4x4 V8 na ny olona eny amin'ny bakarita niaraka taminay teny. Tsisy mikorotana zany eto ary mila aseho atsika andry zareo zay, mila aseho atsika anaty vidéo zay. Tena mety hoe mieritreritra anao tsisy dikany fa tena aparitao, aseho ihan'ny olona, aseho ihan'izao tontolo zao hoe milamy eto aloha, satria tena désinformation io laloviny amin'ny information tsika, za technicien en communication miteny anareo io ary journaliste. Solution ozy izy nareo misy manontany solution, inona solution? Tena mifona aminareo za tsy mahay géopolitika, tsy mahay politika ary tsy mahay resaka miaramila, fa zao raha misy fotsiny zavatra azoko hanampiana amin'ny talenta ananako vonona hanolotra zay zavatra rehetrarehetra ananako. Tsisy mikorotana eto, fa ny frantsay no manaparitaka maneran-tany hoe mikorotana ontsika. Tsy mahay an'izay fa zao tena signaleo ry zareo sao dia mbola tsy haiko hoe normalement tokony efa informer ry zareo fa signaleo ny miaramila, ny gendarme, ny polisy, teny aminareo hoe aza minimiser, aza atao tsinitsiny ty message ty satria tsy ady eto Madagasikara intsony ty, tsy adyntsika amin'ireo fatifatina pion kely modiny nitsoaka any Dubai sy any France reo intsony ty, fa adintsika mbola adintsika amin'ny mpanjanaka ty. Lazaina fa nahazo fahaleovan-tenantsika nanomboka tamin'ny 1960 samy mahafantatra angambontsika fa tsisy an'izany, mbola manao ny ataony izy fa izy mody miafina fotsiny. Dia zay ampatsahiviko fotsiny na izany na zany ary misy frantsay efa tafapetraka teto efa ela, misy frantsay eto tiany gasy dia aleo re tompoko mba tsy mbola mampatsiahy hoe aza manapatra ny atezerana amin'ny zareo ireny akory. Kanefa raha misy miaramila tonga, raha misy
ady ny ady dia ady, izay fotsiny azoko tenenina, ny ady dia ady. Ary na za tenako izao ary vonona hiofana hiady ho an-tanindrazana. Mila Ibrahim Traoré tsika eto, mila olona satsika. Za tena nareo miaramila hoe tsy haiko hoe mety hoe tsisy dikany ve zany teniko izany satria zaho civil tsotra fotsiny aty ambadika aty, fa raha misy ilana anahy dia vonona miaraka aminareo tena mihetsoa firenena hafa raha azo atao, fa efa menasy hoe aho iny teo amin'ny tao la réunion iny efa menasy iny hoe rehefa vao esorinareo aminay contrôle dia vitanareo izy zay. Izy tsika zany no afaka mifanohana ao anatin'izay, na ianao mijery io ary afaka manohana ianao mijery io, afaka manohana ianao, afaka manolotra izay azonao omena fotsiny ianao na fotoana na inona dia hiteny hoe na inona toeranao afaka manolotra n'izay talentanao ianao, satria ohatrany tamin'ny grevine na inona be ny atsika nisy dokotera nanolotra nanao bénévole ny tsabo marary sy nanjaitra tao, nisy mpanao gazety tao napita ny zava-misy marina tsy andetehana an'ilay information, nisy olona isan-karazany tao, nisy droniste tao nandefa drone mampita information aty amin'ny camp antsika. Bon, mety nisy koa tany amin'ny camp gendarme, fa ninona na inona be tsika, fa tsy fotoana zao eritreretana ny reto pion reto, fa reto pion reto efa hita fa masika fotsiny, masika ny frantsay fotsiny reto pion reto. Ary jerefa vao mipoaka io zavatra io dia ny ankamaroany zareo aiza ny nandeha nakaiza any France, nakany France ary zareo Russie ny solution izy ny namana maromaro ato sorata eo amin'ny commentaire mihitsy zay fa mety misy mamaky ty, mety vakin'ny militaire ty, mety vakin'ny gendarme ty, mety vakin'ny police ty, fa efa déclaration de guerre iny ary zareo efa nanomana plan ho izy. Tsy haiko moa zany zay famarinana izay fa efa nanomana plan izy, ary za minomino an'izay satria efa ela be izy ny teo ary tsy nitazatazana ranomasina sy nanao bain de soleil nataony tany amin'ny Îles Éparses sy tany la Réunion teo, fa matoa izy ny teny hoe efa nanomana plan dia efa nandritry ny taona maro zany izy niomana hoe mety hisy anendaka izy, mety hisy animba ny interehany eto Madagasikara. Eo ry zareo eo tena apartao ty information alerte ty ataoko ty, tena alerte ty ataoko ty. Za tsy ty manao zavatra ohatr'izao fa tena alerte ty zavatra ty. Mankasitraka antsika rehetra afaka averinao hatramin'ny voalohany le vidéo dia mba partageur zareo, satria tena mila olona samijoro androany. Ibrahim Traoré ilayntsika mijoro tsy haiko hoe colonel Michael sa général Lilson sa iza ny tena hoe vonona niaro an'ity tanindrazana ity. Sa misy olo-kafa tena manantena anareo zay, manantena anareo efa zatra ady reo zay hoe tena tsy hitodika aty aminay intsony le basy fa hitodika any amin'ny tena fahavalo amin'izay. Tena manantena anareo zay, za atsoya fa vonona hanolotra n'izay ananako rehetrarehetra ho an'ny tanindrazana raha ilainy zany. Tena vonona izay kely mba hananako tena omeko daholo raha ohatra ilaina, satria tsy ho anahy intsony ty, tsy ho an'ny ray sy roa intsony ty, fa ho antsika rehetrarehetra ty, ho antsika gasy rehetrarehetra ty nizan'izy. Efa niala ny pion an'iny dia mipotra amin'izay ny kavale sy ny fosiny rehetrarehetra. Ndao matoky anareo zay ry mpitandro ny filaminana, alamino le izy nareo ny mahay miady zay afaka alaminareo zay civil. Raha misy talentanay ilainareo tena teneno fa vonony zay. Ny olona efa amatona amin'ny PDB ny omana zay zao vao hiditra, tsika zao vao anomana nifampitodika taty amintsika ihany ny basy teo aloha teo fa mila atodika any amin'ny zareo amin'izay le basy.
mila roana le mpanjanaka, mila esorina izy. Ady ty misaotra antsika rehetrarehetra mba partage le vidéo zareo satria alerte faran'izay important ty zavatra ty mankasitraka antsika rehetrarehetra mijery tain'Andriamanitra tompoko.